fanaraka izao sy ny akiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa mivavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra radio Kolosalama mivady sy ny groupe izay manesy andrenesanao toroteny sy fampahirezana mivavaka fiambenana zavatra fiambenana sabatra izay volany haino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina ny masoko mba hisaisainako ny teninao zavatra fiambenana zavatra fiambenana Alléluia, amin'ny fifanina lehibe indray lasana bamalarina anantsika amin'izao fotoanana izao a. Falibendray tena komena aminay eto androany a. Dia manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a. Misy tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto a amin'ity androany ity. Dia manana ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino ihany koa fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika senasena koa natokavana eto a. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany adiny sasany raha antsika raha ela dia adiny sasany izay andraisantsika hery a andraisantsika fampahirezana dia antenaiko mety ambon'ny fononao a dia posahan'ny vonaitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Halleloia. Ka dia izao aloha ny ataontsika melo any zavatra antsika hivavaka mireka fotoana ampiretan'Andriamanitra dia avy eo anonona tsodrano dia avy antsika hijoro vavolombelona dia avy antsika hanao hira dia eny torotentsika. Tay tompo daholo a tonga soa isika mianakavy a mba ampahansika navavitsika nambiny somakirinina izy moa nitondratsika anatin'ny fanomboana vavaka fanomboana androany a izay zafady a izay arahana amin'ny groupe 1 isika no miaraka amintsika manomboka amin'ity androany ity indray maritra ny herinandro a tay tompo ary a raha vavy makirinina anao ny fitenenana. Alléluia, taille Jesús atsika rehetra dia manana fiadanan'ny tompo amin'ny tsika tsirairay avy sy amin'ny pastera mianakavy amin'izao fotoana. Fiadanan'ny tompo amin'ny tsika tsirairay avy sy amin'ny pastera mianakavy amin'izao fotoana izao mbola hiara hivavaka antsika hametraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra reny masina tsara indrindro mbola misaotra anao izay Jesosy malala dia mbola nomena fofonena fahasalamana hery sy tanjaka Jesosy malala dia nazahoana izao fotoana izao. Ny fitahinao Jesosy malala no nahavitany ny tontolo andronay Jesosy malala dia satria tsara ianao Jesosy Andriamanitra be indrafo ankehitriny Jesosy misaotra sy mankasitraka ary mananitra ny anaranao masina izay Jesosy malala dia tena hoe tsara tokoa ny tondrasanao any tamin'ny tontolo andro iny Jesosy malala dia misaotra Jesosy ankehitriny mbola hien'ny feonao izay Jesosy malala dia tsy te hasaraka aminao Jesosy malala dia ka ny fanatrehanao ny fotoananay eto androany Jesosy malala dia feno mikasika ao feno famanginao ny fonay ny fanahinay dia ilamina tokoa Jesosy malala izay rehetra mombanay ho tsara avokoa satria ombaniny izany teninao izany Jesosy ilamina ny rehetra manodidina anay satria ombaniny izany teninao izany Jesosy malala dia teny masina ho an'ny fonay ao izany Jesosy malala dia ho ankatoavin'ny fonay ary saintsaina ny fanahinay mandrakariva dia Jesosy malala dia mba tsy ho adinonay izany teninao izany Jesosy malala dia misaotra indrindra Jesosy malala dia mivavaka ho an'ny firenena izay rehetra ataonay eto Jesosy malala dia ho feno ny fanatrehanao mivavaka firenena
ny famelabelarana rehetrarehetra Jesosy malala dia feno ny fanatrehanao tokoa izany Jesosy malala dia ny manodidina anay feno fanatrehanao Jesosy malala ka tsy hoisy mpaneringelina Jesosy malala dia ny fotoananay androany Jesosy malala ka ho feno ny fifantohana amin'ny fiainona izany tenao izany Jesosy malala dia misaotra indrindra tompo voninahitra ny ho anao irery ihany Alleluia amen. Alleluia mankasitraka andrinanao rahavavy makrina to anatin'izay vavaka mampe izay nentinao zay Andriamanitra manakaipa-soavina mampitianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany dia maherezaka foana amin'ny asan'ny tompo. Raiso aloha nitsodrano ary raiso nitsodrano izay atotratsika amin'ny isa faharoa amby dimampolo andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoa amby folo. Isa faharoa amby dimampolo andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoa amby folo ho tonomiko aminaran'i Jesosy vakiko aminaran'i Jesosy dia tanteraka aminao ane izany. Aminaran'i Jesosy manao hoe velomin'ny oby ry fitoeran-drava any Jerosalema. Velomin'ny oby ny fitoeran-drava any Jerosalema. Fa Jehovah efa nampionana ny olony dia efa nanavitra any Jerosalema. Jehovah efa nampiseho ny sandriny masina teo mason'ny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra ahitany famonjen'Andriamanitsika. Mialay ianareo mivoa aza mikasika izay maloto mivoa avy eo aminy madiova anareo izay mitondra ny fanaky Jehovah. Fa tsy tampoka no hivoahanareo ary tsy losotra no andehananareo fa Jehovah nitarika anareo aloha ary Andriamanitra ny Israely no vody lalanareo. Halleluia. Nao nevitra ny teny zany. Raha tenenina ianao hoe velomin'ny oby ny fitoeran-drava ao Jerosalema fa Jehovah efa mampionana efa nampionana ny olony. Halleluia. Ny tena androany hoe zany zavatra zany dia hiomanana zany fiomanana zany satria tsy zavatra tampotampoka na andeha atao amin'ny kinafinafina na andeha atao tampotampoka amin'ny fitsoahana zany fa tena ny famoahananao io zany omanin'ny Jehovah mihitsy io. Halleluia. Tsy tampoka ozy izy nivoanareo ary tsy losotra ny andehananareo fa zao Jehovah mihitsy ny amin'ny etopy dia Jehovah mihitsy nitarika anareo aloha dia ny Andriamanitra ny Israely no vody lalanareo. Halleluia. Zany hoe ny ovan'ny fiainanao sy ny tafitan'ny fiainanao io tsy zavatra tampoka hoe surprise io zavatra tsy nampoziny fa zavatra efa omanin'ny Jehovah. Halleluia. Ho tahin'ny tompany ianao dia ho tanteraka aminao amokanao avany amin'ny tany nahavam-ponanao any Jehovah dia velomy ary ny oby ianao nge zao mety fitoeran-drava mety anao mihitsy zao zany tena voatenin'ny tena Andriamanitra ny hoe fitoeran-drava ianao zao fa amokanao Jehovah amin'ny fomba ofisialy mihitsy. Halleluia. Tena fomba ofisialy mihitsy ny amohan'ny Jehovah anao. Ho tahin'ny tompany antsika rehetra isantsodrano zany rahalahy Thierry Ralbenja France tojo Jesosy Madakizay Allemagne Nicarague France Azazka Patiti France Sim Mandry France Yama Koweït Janine Zouk Janine any France ihany koa asan'ny apôstôly Madagasikara Codanela Belgique Itonolina France Jesosy Mpandresy Madagasikara Lovlitina France Lovlitina France Namintsy Makrina Koweït Miran'Andria Malala Allemagne Sandola Koweït Marie Hortensine Koweït Sandola Koweït Yama Koweït Soameva France Nampionina France Marie Hortensine France Thierry Berthelot France Zana Monica Dubai Niana Mainso Italie Bersava Koweït Namintsy Makrina Koweït Emi Manambotso France Claude Razaka France Angela Rakotoarvelo Dubai Marina Tiana Canada Bersava Koweït Azazka Patiti France. Alléluia. Pabilany Menjanary Koweït Bersava Koweït Tsirambaramela France Normalasely Madagasikara Jesosy Mpandresy Madagasikara Simandry France Marina Tiana Canada. Alléluia. Kadaka Malala France Jesosy Mpandresy Madagasikara Artisanat de Madagascar France Razana Soa Sylvie Koweït na eny tompitsika rehetrarehetra dia tonga soa daholo ny tsirairay avy zandrena ihany koa efa io tonga soa kekerandrena soa Madagasikara ihany koa tahiny Jesosy. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika androany zandroany tena tokony sahirana be mihitsy vao navitan'ity fandarany ity avana satria misy fitaovana kely zay mila ny soloana zany afahantsika misy fitaovana élément kelina fitaovana anankiray zay afahan'ny fandarantsika tanteraka somatsara ohatry zao zany dia
lasa banga izy io zay lasa tsy nisy zany izy tokony andeha tady an'izy io zany nitady an'izy io tany amin'ny responsable informatique atao ampiasana mety isy any fa mbola miandry izy manam-potoana lasa indray nitady tany amin'ny lalina zay nalehako fa nanana eritreritra am'izay andeha hivoaka avy eo andeha hijery an'izay na iza mba hisian'ny fandarina fa saika tsy nisy zany da tsy nahita an'izay fa zao rehefa namana lasa aloha zany vavaka raha tokony andeha tonga zany de andeha tsara ngirapa ny Andriamanitsika tokony hoe avy niaza zany de maka le échantillon de verina mandeha mitety varotra de raha tokony zay zavatra nataoko de inona nataoko zareo lasa aloha zany andeha nianka de nivavaka hoe Jesosy da io ny fandarana da io ohatry ny kambokambo koa ivoaka zay andro mafana be fa sara koa rehefa tonga an-trano de avy nitsangana ny vavaka rehefa namalala de nisy arina zay fitoerana fitaovana resaka informatika ko hatramin'izay taloha efa ela be de nitady de tsy nahita de avy eo am'izay nijery tamina toerana anankiray io fa nisy an'le zavatra tena tonga de nety tena ozy hoe saotra tsy nivoaka ny tokony ambaravarana fa tonga de nety tonga de azo tonga de nisy fandarana voninandro zany n'Andriamanitra izy mivavolombelona aminareo fa misy ny fandarana androany tsara ny tompo zay no izy mivavolombelona aminareo de anjaranareo ndray zao inona ny azonareo atao inona ny azonareo ambara inona ny fahazavan'Andriamanitra ny soe tamin'ny fiainanao andao ambaratsika zany rehefa tsika tiry de rahatiny tiry afaka manoratra ianao de vakiko ny fijona vavolombelona anao de hiditra mitoritentsika aorianan'izay Anglinareo de Guez Arabie Saoudite tonga soa ihany koa artisanat de Madagascar France alleluia dawary eno finaritra
Alleloia, tsara le hira mahafinaritra be mihitsy ny iriny tsara ny tompo za fa mihitsy mba manana an'ireny mpamorikira reny a fa raha tsy misy moa zany le nireny irana mba hampahery atsika eto tsara ny tompo zao raha mahakifijona vavolombelona avatrantsika misaotra n'ireo sady zay nanoratra témoignage a satria dia misandratra indray ny andriamanitsika lovelitina France aloha tonga soa nanoratra voalohany arana vavy mihaja jesosy mpandresy ozy izy hoe raiky jesosy nameanay hery tanjaka ary fahasalamana misaotra ny amin'ny sakafo sahaza dia mbola narovanao azy menakavy kely a dia mbola afaka manaraka fandarina ihany koa voninahitro n'andriamanitra rery ihany amen halleloia zoko marina tiana moa zany a mandika ny témoignage izy amin'ny teny frantsay isorana azy zany ranabaverikaraka misaotra ny ranabavy makirinina izy hoy ranabavitsika kodany lahy hoe alleloia misaotra ny tompo lehibe mbola velinaina somatsara sady nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana hatrany a fa tsara ny tompo voninahitra dia ho azy rery ihany alleloia amen tsara jesosy misaotra ranabavy kodany lahy ozy zokito dia nandefa hitana ho an'ny ankizy tany an-tanàna dia misaotra n'andriamanitra fa tonga soa le izy voninahitra ho azy rery ihany alleloia arabain tsara zany a zoky suzel tahiny jesosy daholo sika dia tahiny tompo koa paster dia tahiny tompo koa zoky suzel ona izy zoky zanina misaotra n'andriamanitra tontolo andro kary narovany tamin'ny raha tsetra ary mbola nomeny sakafo fahasalamana zary ery alleloia amen misaotra zoky zanina marina tiana misaotra n'andriamanitra fa afaka nivoaka nijery festival du monde ahako nafinahitra any nahita ny atsaran'ny olombelona sy ny kolotsaina mafinahitra ny olombelona nataon'andriamanitra ny androany teny lamina tsara ny tontolo andro tsara ny tompo misaotra anareo hoy rahalahy tojo hoe zoky tojo ny tontolo andro kandroana izy dia sorako an jesosy fa vita somatsara ny asa mandraraha rehetra dia sady nisy zavatra nafinahitra be ny seho dia faly be koa za tamin'ny faly be koa fa azo tamin'ny herinandro teo ny sary sy ny video mariagenay mivady dia raiko koa jesosy a ny arosy nomba ary nanome sakafo zaza ho any mianakavy kely alleloia amen misaotra ny zokitojotsika misaotra koa misary be dehibe alleloia afaka ampiblian'ny pasitsika mba misy mariazy ny tanora nivoaka mafinaritra be koa dia efa ampazonytsika ao a ny efa nazo lalina tamin'izy mivady dia efa ampazitsika sary ny ampahany vitsy dia vitsy fa be dia be ny sary tany tompony ary mianakavy kely nyreo mivady kely ozy izy razana zo Sylvie hoe alleloia makasitraka zanina mentsony izy a io ny Charline fa tafiditra ka tanàn jesosy ao amintsika mianakavy tena tsisa izondray ava malala ro samitsika rehetra ny tokantrano any tondra mbavaka ny Charline mba hieto io rezony fa io mampijaly anazy efa izy mba te hivavaka ozy izy zokerika alleloia dia raiky jesosy fa ny tontolo andro androany tena nafinaritra nyraka tamin'ny mpiara-mivavaka tena faly be tafeona tamin'izy ireo zay mianakavy ke sady narovany tena andalina salama tsara koa zay alleloia amen alleloia fantatro zany mpiara-mivavaka nona taminareo zany a vady amanjanako any zany araka amizoky any amizoky soamevany any Bretagne any daholo moa zany ny anena atao tokantranona dia naterina tany tamin'ny weekend teo za manatanteraka ny asan'andriamanitra eto dia verinandray antsika manao sabata amin'ny sabata ianareo zay any Bretagne any afaritry Bretagne any a dia antsika nanao sabata amin'ny sabata ho avy zao ho avy ry zoky Janine ho avy ry zoky Noélie Fantou ho avy ry zoky Thierry Berthelor ry ranabavy Soameva ry ranabavy Erika nareo zay any a afaritra Bretagne any dia antsika nantanteraka sabata alleloia dia mandefa Saint-Péan fa misy olona eto any Bretagne any te mba hiara hitandrina sabata dia tongavy fa hafa foana le mba miona kely alleloia dia miara-misakafo tsika aorinan'izay takany mahazatra ihany alleloia ahoana izy zoky iandolina Suzel ozy izy zoky berta hoe misaotra n'andriamanitra lamatsara ny tontolo andro velinaina nay mianakavy alleloia amen alleloia misaotra ny zoky berta anao izy zoky Suzel raha jesosy fanombany sy narovany a zay mianakavy kely androany nomeny zay rehetra nilaina ihany koa
ny voninahitra dia averinao n'Andriamanitra iray amen. Alléluia. Alors andreo izy Zoki Terry Berthelot, très bonne journée aujourd'hui, pas de mauvaises nouvelles et la santé est bonne aussi. Merci Jésus d'être toujours présent pour moi. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Alléluia. Izy Zoki Yamawe, voninahitra n'Andriamanitra iray feny fahasalamana heri-tanjaka hatramin'ny ankonana mbola nomeny tompotombonandro sy fohitady sy angetaeta ary ny teniny Alléluia. Amen. Tena marina zany teninao zany Zoki Yama tsotra n'Andriamanitra mbola mena zany etaeta zany resaka tamina olona anankiray ato dia resaka teo zany zay momba ny amin'ny mora misy fahamainana kely tsika zany mahatonga hoe voninahitra n'Andriamanitra ty koa mbola tsy nitsoiko avombelona fa nisy ny fandana sy raha ny tena marina somary reradreraka kely voyage io satria tamin'ny weekend zany nanao 1000 km le retour dia somary reradreraka kely zany ny androany lasinainy koa moa ny reprise ny aza matetika enjana foana lasinainy tena sanatria tsisy fandalana fa zao rehefa teo dia mery resaka io zany zay sy le olona ny amin'ny fangatsiahana amin'izao andro iainantsika zao le fangatsiahana ara-panahy ma tsy miseho amin'ny endriny be dia be fa tsy voatery hoe tsy dia ianao tsy mivavaka ihany fa tena andro fangatsiahana ara-panahy zao dia zao alao toerina le izy dia alao manao fandarana na reraka alao manao fandarana fa tia ny sehatra anankiray ahafahantsika mikolokolo ny ara-panahintsika raha vanao malala dia marina teny Zoki Yama misaotra n'Andriamanitra mbola meny fohitady tsy angetaetanazy ohatr'izao angetaetany teniny hoe ianao zany io na manana ianao ny tokantrano na tsy manana mandalo ady na mandalo fifaliana mbola aminao foana le mangetaeta tenin'Andriamanitra zava-dehibe zany isaoran'Andriamanitra Zoki Yama zany isanandro ozy Zoki normal atsiny saotra Jesosy ny amin'ny fitantanany amin'ny andro anio meny fahasalamana sy tanjaka ary totosa somatsara natao rehetra ary mbola afaka manaraka fitaomba afaka fambeany eto zao ihany koa tsara Jesosy amen na Zoki normal tahiny tompo. Alléluia. Mpampisomewa dia Jesosy fa nahazo herinandro vaovao vita somatsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany tsy nahay vaovao ratsy hafaliana foana ny atao tokantrano miaraka amin'ny vahiny mbola veronana somatsara sika mianakafo tonga eto dia rana Jehovah ray malala tompony sabata. Alléluia. Amen. Sotra anareo sotra Zoki Somewa amin'ny fandraisanareo vacancière anareo reo ozy Zoki Lina. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe niaro ny tamin'ny loza sika nanao accident nandeha mafimafy tamin'ny toerana iray dia nisy embouteillage tampoka fa raha tsy nikisaka nivoaka ny arabe dia nandona le fiara teo alohanay zay omaly fa fanafinaritra ny tontolo andro ny amenakavy kely dia raina Jesosy voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Arabe nareo tsy mahafomanetsy nanao accident zava-dehibe zany hoy izy adresaka patitsy hoe misaotra anao Jehovah ray malala misaotra anao Jehovah Izahay nomeny anao tombonandro fahasalamana ary indrindra koa misy fandarana anio misaotra n'Andriamanitra tsika misaotra Zoki Ihaja ozy Zoki normal Francine misaotra ny tompo fa nomeny trano ho fainana tsara be aga ilay agent immobilier fa zay ny nanome offre ambany indrindra nefa zay ny safidin'ilay tompony misy saotra Jesosy. Alléluia. Izao mitoerina misy any Zoki normal Francine raha tsy mahadiso fa tsy zadinidiko fa ny anankiray iny efa izy moa narany ao izy ao izy efa fantatra te France fa mety te France koa ngamba zany Zoki normal Francine zany fa be rano menjanahary. Alléluia. Dia raiky Jesosy fa mahafinaritra be tontolo andro kandronazy izy sady faly be fa nahazo zaza vaovao zaza vao zay zandriko falany teraka afaka omaly samy salama ndreny sy ny zaza ary faly be koa fa tonga zao te atrano zay satria anao vacances tany ambanivohitra tany zay tena tsisy réseau tanteraka any ka tena nalay mafy be mihitsy fa tsy afa nanoatra fa tany tsy afaka ambanin'io ninina nanao ninina fa zao faly be tonga soa fan'Andriamanitra ihany voninahitra hitantana an'ity dia arabainao tonga somatsara eto. Alléluia. Simandry le teneniko teo Simandria fantatra hoe te France ozy izy Zoki Simandry misaotra ny tompo foana fanarovany izay mivady omaly fa tapaka ny courant direction ny fiara omaly sady en plus fidinana be le lalana ka azonao tonga teny ambany tonga dia nita parkina malalaka be nametrahana ny fiara zay misaotra ny tompo foana fa tsara izy tsara ny tompo arabainy nareo mahafinaritra zany Jehovah ataony eo ambadika zany. Alléluia. Zoki Marinaty anamo zany mandika ny témoignage izy Zoki Angonina Rodriguez. Alléluia. Dia Jesosy malala fa mivaly ny visite zay nataony mivadiko dia salama tsara izy
madio tsara ny raha dia mbola afaka manohy ny asa izy a saotrany Jesosy satria ao ampiasanany a manena piasa be deaibe dia izay efa elany asana sy izay efa lehibe a ary izay marary na de zavatra kely azy dia efa alefa mody ny vadoka nefa hatramin'ny dokotera ny aro azy dia sorana azy fa tena navahan'ny vadoka ho azy rerianany a ny voninahitra aleloia amen. Hitanao zokiaingy verina zany a tsy misy afa-tsy Jehovah ny ao ambadika zany hatramin'ny rano tsisy ninona tao afina anaty iray haleluia tsara Jesosy a mahafinaritra anao zay zoky mara aingrina zoky andonirina Suzel ndray zao a tonga ava sonary menakavy zoky mampina aleluia dia bonne vacances ihany koa aleluia saotra anareo a any Madagasikara kay a i ranam-pavy Francine normala Francine tahiny tompo zay no ela misaotra anareo rehetrarehetra Andriamanitra mandry fity anareo dia ndao atsika hijavatra ny amin'ny toriteny a zay vetin'ny rahalantsika Jonathan aleluia Jonathan indray no hitondratsika ny ten'Andriamanitra ny chef de groupe mihitsy a mitondra ny ten'Andriamanitra andao to ampandrotsika avy hatrany izy ho voninahitran'Andriamanitra raha Jonathan anao ny fitenenana. Manona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy a tonga eto amin'izao vavaka fiambenana izao a dia faly indray andro any hitondra ten'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy eto. Dia androantsika rehefa malala raha nitory-teny etiko eto androany a dia androantsika dia hiresaka ny momba ny valim-bavaka aleloia valim-bavaka ndraisantsika eto a dia tsika mpanompon'Andriamanitra rehetra tonga eto a dia za tena mino hoe tian'Andriamanitra sika azo an'izany valim-bavaka izany iainao anatin'ny valim-bavaka raha mivavaka tsika mangataka sika dia raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanteraka amintsika ireny zavatra irintsika ireny ireny zavatra angatantsika ireny dia sitrapon'Andriamanitra ireny. Dia tadidiko foana ny tenin'ny pasteur hoe ho atokana ho an'iza ozy izy ny valim-bavaka raha tsy ho antsika mivavaka tsika riavana malala mafohy fotoana mafohy andro a miaro toro ohatr'izao a mba hivavaka mba hangataka zavatra amin'Andriamanitra dia normal be zany raha hoarina amin'ny olona tsy mangataka zany tsika normal be tsika raha hiaina valim-bavaka raha hoe tokony azo valim-bavaka zany dia tena hoe sitrapon'Andriamanitra zany. Fa androany a tiako aviana ampisahivina antsika rehetra zay tonga eto a hoe reny valim-bavaka reny dia tena tian'Andriamanitra sika miaina amin'ireny tena sitrapon'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra ngeza indrindra eo amin'Andriamanitra dia ny hamonjy ny fanahintsika zava-poana daholo ihany ozy izy ny ten'Andriamanitra raha azantsika daholo zao zavatra rehetra ao a nefa very ny fanahy. Dia resaka an'izany mihitsika androany ndao namarinako an'izany teny zany dia vakintsika ao amin'ny Matthieu a toko fa 9:10 a dia ny 9:20. Matthieu a toko fa 9:10 a dia ny 9:20. Vakintsika ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa inona mono sy ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy ary inona no men'ny olona ho takalo ny ainy. Amen. Eto ilay ten'Andriamanitra dia mamerina ary manamarina hoe inona ny soa azon'ny olona raha ho azony izao tontolo izao nefa very ny ainy. Androany ianao raha ataontsika hoe azonao ny zavatra nirinao, azonao ny mety hoe trano be, azonao ny tany ngeza be, azonao ny zavatra rehetra tsara tare dia raina Jesosy raha mahazo an'izany tsika mahafinaritra zany hoe manana trano ianao, manana tomobily tsara zany. Fa raha azonao zany androany nefa tonga Jesosy rapitso ny fanahinao nefa very, ny fanahinao nefa tsy fantatra hoe androvan'ny fiainana mandrakizay ve ianao sa ho any amin'ny fahaverezana. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy dia miteny hoe inona mono sy ho azon'ny olona raha azony izao tontolo izao nefa very ny ainy. Tsisy dika ny riavana malala zava-poana daholo ihany zany. Dia androany tena hoe tiako sitomana ny saintsika hoe andaontsika tena
ibanjina ny fiainana mandrak'izay. Ary ny tanjon'Andriamanitra eo aminao a tsy hoe ny amianao zavatra fotsiny ihany hoe androany ianao miana an'ity fahasoavany ty, miana an'ity fitahiny ty de mijanona tseo. Tsy izay ny tanjon'Andriamanitra fa ny tanjon'Andriamanitra de ny andovan'ny fiainana mandrak'izay antsika. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tahaka an'izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao mena ny zanany lahatokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy, mba andova fiainana mandrak'izay daholo tsika. Ndao hijery tantara anankiray tsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahadimy somary dingantsika ty tantara ty fa lava be mantsy ilay tantara fa ato anatin'ny ty nangalantsika mbola fampianarana ihany de hijery ny tantara Naamana isika. Tantara Mpanjaka faharoa toko fahadimy de vakiantsika aloha ny andiny voalohany ny andiny voalohany aloha ny vakiantsika de aveo dingantsika le izy. Mpanjaka faharoa toko fahadimy de vakiantsika le soramandry amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nanasitranana ny Naamana sy ny nampizaliana ny Geazy no ny ratsy nataony. Andiny voalohany amin'izay zao. Ary Naamana komandany miaramila ny mpanjaka ny Siry dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namonjeny Jehovah ny Siry ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Eto nisy an'ity mpanjaka lehibe anankiray ty de iza ny anarany ozy izy le ten'Andriamanitra teo Naamana. Izy ny mpanjaka ny Siria de nanana fahefana be ty Naamana ty, olona tena ngeza be, nanana na izy azy. Fa zao ny zavatra tsy nety teo amin'ny fiainany de ozy izy le ten'Andriamanitra teo hoe boka Naamana. De zany fabokana zany de tena aretina tena hoe tamin'izany fotoana zany namenatra zany hoe olona boka. Tsy afaka mindeha mifangaro amin'olona firy zany satria boka. De ty Naamana ty tena hoe fijaliana teo amin'ny fiainana zany fahabokana zany. Tena hoe sakana teo amin'ny fiainana niaina tao anatin'izany fahabokana zany de nitady izy ny fomba rehetra hoe ahoana Jesosy, ahoana ry resaka tamin'ny mpanompony izy zay moa fandehan'io tantara io fa somary fitinika le tantara. Ahoana no nahasitrana ana, inona ny atao mba hasitrana ana. De nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray tao Elisa zay niran'Andriamanitra anasitrana anazy mpaminany tamin'izany fotoana zany hoe itenenan'Andriamanitra. De niona tamin'ny Elisa amin'izay Naamana nisy fotoana. De andao ange vakiantsika amin'ny Mpanjaka faharoa io. Mpanjaka faharoa toko fahadimy de ny andiny fahasivy de tohizantsika le teny aveo. Mpanjaka faharoa toko fahadimy de ny andiny fahasivy de tohizako le teny hatramin'ny matapitra an'le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nandeha Naamana nitondra ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravarany tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe mandehana mandroy impito ao Jordana dia ody aminao indray nofonao ka adio ianao. Fa tezitra Naamana dia lasaka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka ka diamiko mihitsy izy ka hitsangana ary antsy ny anaran'i Jehovah Andriamanina sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasisana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va bana sy faripara hon'ny Damaskosy tsy mahazo mandro amin'ireo va ao va aho ka adio dia niodina izy ka lasa ka dezerana. Eto Naamana de nanana mbola toe-po tena mirehare sady feno fahatezerana. Nieritreritra Naamana teto hoe ireo tenenindreo hoe raha mba tonga teto Elisa de nametra tanana ana de sitrana. Maninona raha ny amin'reto rano reto amin'ny mahandro de sitrana. Fa maninona ny any amin'ny Jordana. Hitanao mbola zay tiany ihany nieritreretiny zay mbola mety masamasaka ao an-tsainy ihany nieritreretiny fahasitrana anazy. Fa nefa ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany tsy zay. Fa ny sitrapon'Andriamanitra hoe andana makany amin'ny Jordana any mahandro ianao. De ozy izy le tena Andriamanitra namarana anazy teo hoe nialaka tezerana ozy izy Naamana. Tezitra izy satria tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony ny zavatra nataon'ny Elisa natao. De tsika rehefa malala tena ohatr'izany mihitsy indray. Ny antsika eo amin'ny fiainantsika de zay zavatra mampetipety antsika ihany zay zavatra mampilamilama antsika ihany
no tiantsika ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa tsy araka ny sitrapontsika dia tesitsika avy. Ohatra ny tenen'ny pasteur aza manao an'izao tenen'ny pasteur raha miteny zavatra amintsika dia normal hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga bidy antsika. Ohatra ny Ray aman-dreny ara-panahintsika, ny ara-pinoantsika sy ny ara-panahintsika dia misy antony fa tsy hoe teny fotsiny. Dia rehefa tsy araka ny sitrapontsika dia tesitsika avy eo. Rehefa manitsy antsika ny tenin'Andriamanitra dia tesitsika. Fa nefa tsika riavana malala mila fanamboarana, mila fiovantoetra tsika riavana malala. Teto amin'izay ndoka vakiantsika ny toy an'ilay ten'Andriamanitra teo hoe Mpanjaka faharoa toko 5:7. Dia nanantona ny mpanompo ka niteny taminy hoe rikako na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho ataonao, moa tsy mba ho nataonao va izany? Ko mainka avara ho izy aminao mandroa dia adio ianao. Dia niedina izy ka nisirika tao Jordana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra. Ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Amen. Teto nanaiky amin'izay namana satria lehibe tao anatiny hoe te ho sitrana izy. Dia tsy maintsy nanaiky. Dia nidina tao amin'iny Jordana. Dia niditra impito tao anatin'iny Jordana. Dia sitrana izy dia nadio. Izay ny tenin'Andriamanitra. Eto riavana malala dia fanetretena ngeza be zany nananany namana zany hoe niditra tao amin'iny Jordana dia raha nitsofoka tao izy tsy hoe indre-pandeha ihany na indroarana fa le fanetretena mihitsy hoe impito naverina impito zany le hoe mitsofoka tao anatin'ny rano, mitsofoka tao anaty rano impito, fanetretena ngeza be zany. Dia sitrana izy avy eo. Mety zay ny problème namana teto lehilahy, satria fantatritsika leo loatra ny toerana nisy azy lehilahy lehibe nanana na izy azy fa tian'Andriamanitra aloha ny hoe manaraka ny tenin'Andriamanitra izy. Fitsobohany impito anatin'iny Jordana ny sitrapon'Andriamanitra, fanetretena be zany dia nataony dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra sitrana izy avy eo. Ny tiako hatongavana amintsika androany riavana malala, mety lava be ny tenin'Andriamanitra ny saraiky teo fa zao tian'Andriamanitra sika araka averiko ilay teniko tany ambolohan'ny tany hoe ny valim-bavaka dia tian'Andriamanitra ianao anatin'izany valim-bavaka izany. Tsy tian'Andriamanitra sika omena valim-bavaka karazany be da be, sitrapon'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra ngeza indrindra aloha dia ny fanahinao mba ho voafonjy. Dia zao tian'Andriamanitra sika amboarina amin'ny zavatra maro isan-karazany. Ny toetranao, mety ianao ty mbola ohatran'ny namana io, olona mbola préaré be, olona mbola tazana maizy ianao, tsy mba hanetry tena zany mihitsy ianao. Dia hoy Andriamanitra hoe alelohany mbola amboarina ny fanetretena fa raha zao toetra n'izao mety tsy tonga any an-danitra izy raha amin'izao toetra n'izao, mety ho azy ny valim-bavaka. Rehefa azony eo ny vola be ohatrany dia mety ireare be izy dia mety anitsakitsaka olona izy mety tsy avovonjy ny fanahy zany. Fa alelohany amboarina ny toetrany, alelohany amboarina tsy atao manetry tena izy. Mety ianao mety hoe mety miandrara vady ianao dia mbola tian'Andriamanitra amboarina koa ianao, fa hoy Andriamanitra hoe raha hanambady eo ty dia anadino ny fitiavana anahy dia tsy ho tiana intsony fa variana any amin'ny vadiny ihany. Dia mbola amboarin'Andriamanitra koa zany, amboarin'Andriamanitra tsy kelikely ianao. Fa zao ianao ny mahalala hoe inona ny toetra mety mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iainanao. Inona ny toetra mety mbola fantatrao mihitsy hoe ty toetra ty Jesosy mbola ananako ato anatiko ato, mbola mety hoe miavinavina, mety hoe mbola mpialina, mety hoe mbola préaré. Fa mety androany ianao raha nanapa-kevitra hoe hiala amin'ity toetrako ty tena hibebaka dia zao ny alanao amin'io toetra io mety hatongava ny valim-bavaka eo amin'ny fiainanao dia ny valim-bavaka tena ngeza be indrindra koa dia andovan'ny fiainana mandrakizay ianao satria niala tamin'ny toetra ratsinao ianao, niala tamin'ny fahazaran-dratsinao ianao. Dia androany zany andaontsika rehetrarehetra reto tena hoe angataka amin'ny fanahy masintsika hoe inona mbola mety toetra ratsy, inona mety mbola tsy andovako ny fiainana mandrakizay Jehovah. Dia andao tena angetahita an'izany sika. Fa zao tsika mangetahita an'izany fa nefa ny valim-bavaka koatra ny namana teo atao aorianan'izay dia tonga anie ny valim-bavaka teo amin'ny fiainany. Dia tsika rehetra ny androany tena mba samy tonga saina daony amin'ny toetrany izay mety mbola tsy mamendrika antsika rehetra.
dia samy tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Alleloia, amen. Alleloia. Soravetsaka ny rajona tany tsika tanatin'izay ten'Andriamanitra mahafinaritra be izay nentin'izay. Andriamanitra manaky mpasavana ny amany fitianao dia mitombositra ary mitombositra fahasoavana hatrany rajona tany dia misaotra indrindra fa dia tafita indray ny afatra androany. Resaka momba an'izany tokoa tsika androany ijely aloha tsika ilay Matio. Mahafinaritra be ilay ten'Andriamanitra teo Matio 9:10. Amin'ny Mateo 9:20, 9:20. Ozy ten'Andriamanitra inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy. Alleluia. Inona moa sy ho azon'ny olona raha azony azo rehetra zao nefa very ny ainy. Dia avy eo tsika ndray resaka ny momba n'ilay tantara mahafinaritra ty tantara ataon'ny mpanjaka faharoa ty avana malala. Mahafinaritra be ty tantara ataon'ny mpanjaka faharoa ty. Mpanjaka faharoa 5 dia ny amin'ilay momba n'ilay lehilahy komanda ny miaramila ny mpanjaka ny Siria, izany hoe olona ambony. Matetika moa ny olona ambony dia mifanarakaraka amin'ny mahambony azy daholo koa ny zavatra tiany hitranga amin'ny fiainany. Ny koveran'ireny olona ambony be ireny tsy mitovy amin'ny koverantsika. Na dia mitovy ihany ary ny vidin'ny jus ny endreny le lafo be ny tiany vidiana fa tsy le mora. Alleluia. Ka ity lehilahy ity dia tonga boky izy. Boky izy fa ny tena problème ny voalohany dia tsy nanana fanetretena izy rehefa namalala. Tsy te hihetra izy hoe zavy olo sisy ndraiky efa kikira ten'Andriamanitra nandefa taratasy tany amin'ny mpanjakany tany amin'ny mpanjakany Israely zany izy hoe sitrano amin'ny abokany izy. Dia satria zao zavatra nafinaritra ndraiky efa kiko mihitsy le teny mpanjaka faharoa 5 nanasana namana sy ny nampijaliana anike azy no ny ratsy nataony. Andiny voalohany. Ary namana komanda miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakatsy satria izy no namonjeny Jehova any Siria. Ary le raha mahery izy nefa kosa boka. Zany hoe nananany daholo ny zavatra rehetra. Tsy nananany fa nefa kosa boka. Ary ny Siriana voaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'Israely ary nanompo ny vadiny namana io. Ny antsika zany ny an'Israely na dia mpanompo vavy kely anankiray aza dia misy fahasoavana raisina avy amin'ny tsika retika ry havana malala ny zanak'Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra misy fahasoavana azonao raisina, misy fahasoavana azonao tsifina foana ny aminazy. Alleluia. Dia nalaina izy dia ozy izy tamin'ny tompo vavany engane ka mba ampaminany izay any Samaria ny tompo
mba sitrana azy amin'ny abokany izy le tenen'ny zazavavy kely zany any Siringa izy misy mpaminany maivana sitrana any any Samaringa izy misy mpaminany maivana sitrana an'io any fe ozy izy anitra namanaka ny laza tamin'ny tompony hoe zany sy zany lazainy zazavavy avy tany amin'ny tanin'ny Israely da io mpanjakan'ny Siria andeha ary mandeha fa ampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely de lasa izy sady nitondra talenta vola fotsifolo sy volamena 9,000 sekely ary akanjo impolo miova teny an-tanany ary izy nitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe ary raha tonga aty aminao ty taratasy ty de ho fantatrao fa efa nampandeha ny namana-mpanomboka ho aty aminao kositrano amin'ny abokany izy zany hoe baiko zany sitrano amin'ny abokany izy matony ny olona miteny hoe sitrano zavatra tokony ho vitanao zany ary vakiny mpanjakany Israely tatasy de nandritra amin'ny fitafinsika hoe Andriamanitra fa ka afatona velona no andrahana iny aty amiko mba sitrana olona amin'ny abokany ko masina nareo fataro sy izao fa mila aty amiko mihitsy izy fa rehefa reny Elisa elan'Andriamanitra fa nandritra ny fitafian'ny mpanjaka zay de nireka tany amin'ny mpanjaka izy ka hoe nahoana nandritra ny fitafianao anao aoka izy akaty amiko de ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao misy ry zany tena isan'ny teny tena mahafinaritra anahy mihitsy ny teny tena ohatry hoe teny tena manana anao zany hoe tena matsapa mihitsy any hoe tena lehibe ny Andriamanitsika rehefa namalala amina toky nge fa nitenena zany Elisa hoe seva makaty amiko izy mampatahotra anao zany seva makaty de fantany fa misy mpaminany ato Alleluia allo fantatry ny olona fa misy mpaminany ao Israely de nandeha namana nitondra ny soavaly sikalesiny ary nijanona teo ambaravarantran'ny Elisa ary Elisa naniraka olona tany amin'ny laza hoe mandehana hony mandroy mipito ao Jordana de ody indray ianao any de ody aminao indray ny nofinao ka adio ianao zay zany le nandehanana teo andray an'izay toromarika zay tezitra mihitsy ny namana satria ozy izy hoe ino nataoko fa hivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso anaran'ny Jehova-Andriamanina sady anevaheva ny tany eo ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka tena diso fanantenana ty lehilahy atao hoe namana ty tena diso fanantenana satria araka teko taminy hoe olona ambony de fa zatra anaovana zavatra ohatry ny olona ambony nefany efa boka sapany mihitsy zany hoe boka zany ianao tokony manery teny ianao fa misy zatra ilainao am'izay ny amin'ny olona fa tsy ianao olona ambony de atao an'izay foana ianao isa rehetrrehetra ho avy ely izy de naringa lehibe tena hoana inona vavaonareo tonga sonareo tena fa tena karakaraitsika io asa matahotra ianao ngia lehibe fa tena ataotsika milamo io tena ny andrandra izy hoe ho atao an'izany Elisa tsy nanao an'izany mpatsiana ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe rehefa mpanompon'Andriamanitra evangelistra anglisy zay naniraka tao amin'ny mpanjaka vavy naniraka olona tao amin'ny mpanjaka vavy de niteny taminy hoe nandondona ny olona tao mivaravarana mandondonao mpanjaka vavy fa teresaka aminao ny izy afaka mivoaka ve ianao de zao no teneniny hoe na zao mpanjaka vavy mbola tsy afaka miresaka aminy aho fa mbola miresaka amin'ny mpanjaka ny tany sy ny lanitra alleluia Jehova-Andriamanitra alleluia zay nge ravany le olona le manana grade sy le olona ambony sy le commande nitafika zany mieritreritra fa na de ny mpanompon'Andriamanitra azy de tokony andady eo anatrehany tsy marina zany de miaramila anao no mandady eo anatrehanao nitafika commandinao no mandady eo anatrehanao fa ny mpanompony Jehova manana ny toerana misy azy tsy olona ambony eo mason'ny fiarahamonina fa namanany ny olona ambony eo mason'ny fiarahamonina fa eo mason'Andriamanitra de Elisa indray ny ambony kolonian'ny Elisa mbola ny amin'ny Elisa izy no mitady zavatra alleluia mbola miankina amin'ny Elisa ny fahadiovany ny abokanina tsy hadiovany de izy niatrehitra fa ho asiana fanajana be Elisa tsy nanatra fa nataony Elisa tahaka ny fandraisana olona mitovy rehetrarehetra ihany misy boka ao ay teny fotsy izy tany izy aseva makany zay izy
inona moa zava-dehibe aminao ry namana omena aja mamboninahitra ve anao sa ho sitrana amin'ny abokana tsy nay sitrana amin'ny abokana ve ny zava-dehibe to atao inona tsony aja mamboninahitra nefa boky fa tsy alao olona normalina dia mba madio sahoana ozy nareo tsy nahazo rirana izy dia tezitra izy mba tezitra namana be dehibe ny olona tezitra mbanompon'Andriamanitra rehefa sendra zavatra ohatr'izany za dia tsy ny rahalainy rahalarato fa rahalarato tsy manavakavaka an'izaniza alleloia fa mitovy daholo alleloia mila an' Jesosy daholo tsika rehetrarehetra tsy misy mihitsy hoe zako olo loatra zao ihany ve za tsy misy an'izay ndray raha vao eo dia lasa izy dia zao ny teneniny 5:12 nambaniny amin'izay ilay torohevitra zao masy ilay torohevitra iry izy mandehana makany mandro impito ao Jordana zao ny teneniny zany ve ny zavatra ilaina ozy izy miromboka anaty rano zay ozy izy any aminay manana tena hoe rano tsara lavitra izany tsy tsara noho ny rano Israely rehetra fa ozy izy iabana sy faripara olony Damaskosy tsy mahazo mahandro amin'ny ao amin'ireo ve za ka adio dia niodina izy karaha sikatizera marina tokoa ange ny teniny marina ange ny teniny namana boka revany fa any amin'ny zareo misy reny rano anankiroa anisan'ny mampatanjaka aza isan'ny tena mampatanjaka amin'ny fanjakan'ny Siria mihitsiny dia ninona zany reo reny rano anankiroa atao hoe Abana sy Parfara tsara be reo rano reo satria zao le Abana io dia ohatr'indray no viva reny mihitsy satria tena rano madio korina tsara ny anaovandreo dikany hoe Abana dia lohan'ny fikorianana zany tena ohatrany tena top zany tena le première qualité mihitsy zany alleluia tena madio be tena mangarahara mihitsy io rano ary tena miparitadasika be ny toerana misy an'io rano ny Abana io rano tsara be mihitsy tena madio be mangany any reny ohatrany rano filorovana aty aminay aty hitanao dao mihitsy reny mitondra ny anatiny madio be dia le rano faharoa indray toe faripara io indray ny dikany io dia tosaka aingana mikorina aingana io rano io mantsy dia rano any feno kaskady feno toerana ambony dia milatsaka avany io rano le faripara io dia mitotona dia miparitaka dia avy any ambony dia mikorina mafy be korina be misy pression be zany dia manondraka hatreny amin'ny tanimboly rehetrarehetra eny dia zany mahatonga ny tanàna maro any Siria mahavokatra be noho ny amin'ireo rano anankiroa dia Abana sy faripara ahoana indray momba ny Jordana ny olon'ny Jordana indray tsy ohatr'izay nietretanao hoe nen'le faripara io zao vatovato kely ny any amin'ny fanambaniny fa ny amin'ny Jordana ozy zareo ahoana Jordana tany manga ohatrany tany fotapotaka reny ny ao ambany fa miditra ny Jordana dia le soary miraikitra kely asa raha tadidin-drahalahy tery izy tamin'ny anao batisana azy fa nanakary amina rano anankiray izy rano miambina ataony sika anao sika tsy afaka atao zay fa niletika ny tongotra eny letika tamin'le fotaka malemy be reny Jordana ray dia voalohany indrindra i Jordana ry havana no ndikany hoe Jordana aloha dia zao hoe mihetry fietrena zany ny dikany Jordana zany ary io ny Jordana io amin'ireny rano maneran-tany dia io ny ambany toerana iva indrindra rehetra zany le Abana sy Parfara amin'ny toerana ambony fa i Jordana no reny rano ambany altitude indrindra eran-tany Jordana noho ny Jordana dia zao ambany araka ny anarana mihitsy hoe mihety dia ambany ery ambany ery dia izy koa reny rano tsy dia manao ahoana tsy dia le mangany any be ohatran'le toe vato ambany fa mbola fotaka raha miditra ao Jordana renao raha mikoroparopoka be anao miditra dia lasa mikorotana dia lasa mavomavo ny rano na menamena zany hoe marina mihitsy ny teniny fa raha jerena amin'ny endrika ivelany dia Abana sy faripara tena tsara raha zay zany izy dia ve rano dia manasitrana ozy izy andeha ho any Abana sy faripara ozy izy ka zao nefa le izy tsy hoe le rano no manasitrana
fa zay rano an'ran'Andriamanitra no manasitrana dia ao Jordan. Raha tena zany raha makany Jordan ny Jordan dia ao ny asitrana anao fa tsy rehefa rano ka makany amin'ny rano nanosy ianao no makany amin'ny rano maimbo beorika fa Jordan. Tanao hoe neniky Jordan natonga ny namanana nambany an'le on'ny Jordan le endriny tena ratsy par rapport amin'ny on'ny any an-jareo Iabana sy faripary. Tena tonga dia misy différence mihitsy ry tena tonga dia rano mangany any tosaka mahafinaritra ery ity on'ny Jordan fotabotaka somary mavomavo fa nefa tadidio taony nanaovana batisan'i Jesosy. Halleluia. Ravana ny zavatra avy amin'Andriamanitra dia arena miafina daholo. Arena miafina daholo satria tsy dia mipoitra ny ivelany ravana malala ny fahatsarana sy ny efficacité any zavatra amin'Andriamanitra. Ary mahatonga ny olona voafitaka mihitsy. Mahatonga ny olona voafitaka ohatrany hoe tsy mazoto, tsy mampazoto mana dia meloa zany le ao amin'Andriamanitra. Fa raha jerenao ny endrika ivelany dia ohatra ny endrika Jesosy izay nitenenina 700 taona talohan'ny haterahany any amin'ny bokin'ny Isaia. Eo kitsekety dia je kengeny Isaia 5:3 3:3 Isaia 53. Isaia 3:3 faminaninan'i Jesosy ty fa nisoratana tany amin'ny 700 taona melohany naterahan'i Jesosy dia fa naminany Isaia ny amin'ny Jesosy sy ny mety ho toetrany. Andininy voalohany Isaia 3:3 iza ninony teny nampitondrainanay ary iza ny nampisehoana ny sandrin'i Jehovah fa naniry teo anatrehany takan'ny zanakazo madinika izy sy takany solofokazo amin'ny tany karakainy. Tanao solofokazo amin'ny tany karakainy tsy nanana endrika na fahatsara tarehy izy ary raha nijery azy isika dia tsy nisy atsara tarehy aniritsika azy. Faminaninan'i Jesosy io tsisy teo dia mangamanga maso dia ohatra ny Robert Powell moa sa izy le nanao film an'i Jesosy le ataon'olona any an-trano iny. Pony ten'Andriamanitra tsy nanana endrika na fahatsara tarehy izy ary raha nijery azy isika dia tsy nisy atsara tarehy aniritsika azy. 9 natao tsinitsinina sy nolavon'ny olona izy lehilahy ory sady zatra fahoriana ary taka izay tsy tian'ny olon-kojerena akory izy natao tsinitsinina izy ka tsy manao antsika. Mofa tsy ohatran'ny endrik'ilay izy on'ny Jordan ny fahitany namana azy mavomavo misy fotapotaka rano ambany toerana ny olona tonga dia misavoaravara mihitsy ny rano mikorina mafy madio be sy ny sisa. Jordan dia mitovy endrika amin'i Jesosy tsy misy endrika tsy misy tarehy tsy misy fahatsara-tarehy tsy misy endrika ivelan'ny mahafinaritra saingy zao. Halleluia. 14 nitonona rentsika tokoa izy sady mivesatra ny fahoritsika ka andro isika kosa nanao azo kapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana rehefa izy dia voarefina no fahazotsika sy nitorotoroana no ny helotsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary nitekapoka taminy no nahasitranana antsika. Zao zany ry havana Jesosy dia tsy nisy endrika na fahatsara-tarehy hita teny aminy. Raha nijery azy tsika dia tsy nisy atsara-tarehy aniritsika azy. Zany nge mahatonga ny olona ka mivavaka ary zany nge natonga ny Jodasy diso fanantenana rehefa niaraka tamin'i Jesosy satria nieritreritra hoe hiaraka amin'ny mpanjaka, miaraka amin'ny mpanjaka ny Jiosy, nieritreritra tena hoe tena avantage miopampana sy tena ohatrany hoe reharesy voninahitra be mihitsy i Jodasy. Nefa inona nampianarin'i Jesosy rehefa niaraka taminy? Nampianarina ny eritena, nampianarina tsy hitondra kapa sy akanjo indroy intelo miova, nampianarina iaina amin'ny sahaza meo any an'iny ny anasazy hoe zay nge nanisany nadiso fanantanana ny Jodasy natonga ny Jodasy nanomboka nangalatra ary farany varotra ny tompony mihitsy. Ka ohatra izay koa ny fahitany namana tsy sendriny mihitsy io ve dia anasina tsy anaoko ny rano any aminay. Ny rano any aminao ry namana tsara tarehy fa tsy manasitrana fa ny ranonay Jordan anay mody tena ambanimbany jerena io mody ambanimbany karazana jerena io fa
raha teo sitrana dia mandehanao. Alleloia. Dia ohatr' zany mihitsy endriky Jesosy. Tsy mamirapiratra be zany io. Fa raha teo sitrana ndana miditra ao. Alleloia. Amen. Teo sitrana fotsiny venao sa tsy teo sitrana. Dia nanatina ny andehandeha zany namana hiverina ny aminy. 9:13 amin'ny mpanjaka 7:5. Dia anatina mpanompony ka niteny tamin'ny erikaiko na dia zavatra lehibe azy amin'ny nasan'ny mpaminany nataonao mosimba nataonao va izany ko maika vara ho izy tamin'ny hoe mandroa dia adio ianao. Dia resy lahatra hoe marina tokoa zany. Ho sitrana ngety teo vao miverina an'izay. Inona moa zany zava-dehibe aminy ka ambopo sa fanasitranana. Ambopo sa fanadiovana. Apetrao ny ambopo ry havana malala. Rehefa vao amin'i Jesosy apetrao ny ambopo. Zao fotsiny mifantany apetraka aminao, teo sitrana ve sa tsy teo sitrana? Teo afaka ve sa tsy teo afaka? Apetrao daholy ny voninahitra, ny rehare, diplôma, ny firazanana, sy ny rehetra manaraka zany apetrao amin'ny tany reny. Fa zao fantany apetraka aminao, teo sitrana ve sa tsy teo sitrana? Zay fotsiny. Alleluia. 9:10 dia nisika tao Jordany pito araka ny teny lelan'Andriamanitra ary ny nofo dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Tanao zany le raha ohatrany eritreretina ohatrany tsy dia makaiza, ohatrany tsy dia manahoana ozy raha jao zay le rano eritreretina tsy dia manahoana nadio. Ry havana, Jesosy tsiratsirain'olona ataon'olona tsinitsinina io andramoka izaho. Fa manasitrana io, manadio io, ary tsy vitan'izany ihany mitondra ny an-danitra io. Amen. Dia sitrana namana. Verina tantany io, verina tany amin'ny Elisy izy. Dia nanome fanomezana fa tsy nanaiky nandray Elisy. Tsy nanaiky nandray Elisy satria nitazomin'ny Elisy ninona zany ny ambopony ny amin'ny Andriamanitra. Tena miporofony sady tsy manitra izy ny Andriamanitra masitrana izy ko tsy mila ny arenan'ny namana. Alleluia. Miporofony Elisy amizay zany ny anay Andriamanitra tsy mila zay arena avy any aminao ndala eto sova tsara ny fahadiovana fa zany ny Andriamanitra tsara ine zany ry havana. Ianao zay mbola misalasala dia mitodika aminao koa za androany. Mitodika aminao koa za androany dia miteny aminao manao hoe aza sodokan'ny atsarany abana sy parifary fa zao apetrao aminao fotsiny fanontaniana inona ny tanjoko tsy ny hositrana sy ny adiove. Alleluia. Zay rehefa jorovavimbelona amaranako azy dia efa afaka tonga dia miditra sady zay jorovavimbelona tsy jorovavimbelona zay zara-patsapana. Tonga sady tsika fotoana ny fizana-patsapana afaka miantso sady nareo teny tantara kely aminareo vetivety ny ako. Ino ny kantoko ho anareo zay antso nanareo zay vahiny le mbola voaingaikainga ireny afaka miantso na messenger nareo dia efa afaka miditra mivantana. Dia mba mizara inona nakasika anao tamin'ny zavatra voateny teo ohatra le fataon'ny raha latody sy Renry Rodriguez sy Marina Tiana reny. Alleluia. Dia afaka mizara fahatsapana ianao. Zay rehefa zay zany avy tany amin'ny fiangonana lehibe ny isanay. Alleluia. Ny fiangonan-drazanay, ny fiangonana lehibe anay dia mahafinaritra be mihitsy. Mihaja be mihitsy. Tena mihaja sy mirindra, tena mahafinaritra zany. Ao amin'ny fiangonana misy anay taloha mirindra be daholo ny zavatra rehetrarehetra. Petrapetraka daholo. Ao aminay misy diakona. Ao aminay ilay amin'ny fiangonana taloha na zaza vompitomany ny zaza dia tonga dia tonga mivoaka fa mijery any aminao daholo ny olona rehetrarehetra. Na ohatra misy zaza mitabataba dia misy diakona manantona dia misy fahalalam-pomba be. Tsy fahalalam-pomba le ondro zao aty amintsika. Fa tapanao mihitsy any misy zavatra misy abana sy parifara be tena mamirapiratra mangany ihany be mahafinaritra be. Mandeha amin'ny lohan'ny tradition zany hoe voakasika aloha dia tonga dia atao hira tamiko hoe aza toboa atiko andeha ianao sitrapoko ny anaradia. Tsisy zany hoe tapitao fa voasoratra efa hatramin'ny ray volana reto ny hira tao. Tsisy etipo zany io fa tia ny hira tao dia avy eo tia
de mitsangana kely a de mipetraka kely a de tiany atao mirindra tsara daholo zany tsisy etopo zany petrapetraka daholo tsisy nytomany zany koa na ray ary mianja tsara mihitsy na mitomany anao de efa lery fotsiny tena mihevina zany de mahafinaritra nge zava tsy hoe ratsy e fa avy eo am'izay rehefa tonga ny fotoana mba tratra ny antson'Andriamanitra zany mba tonga tamin'ny antson'Andriamanitra am'izao lalana le atsika zao taiza ozy nareo ny toerana ny vavananay voalohany anaty salle de classe a salle de classe avy ny anarany ankizy omaly mbola le femifemy vovoka iny miondrika ianao de mekoaka zany mbola zatra tsy zany hoe mandohalika vavaka zany tsy mbola hay hatram'izay zany zay tsy nandohalika zany vavaka miaja tsara mipetrapetraka tsara sy ny sisa mihitsy tsy abana spiary abana spiarifary matio korina tsara milamima be tsy hoe ratso azy zany a tsara ny filaminana fa nisy zavatra kosa tsy nazatra de andohalika eo pataloha aloha tsara misy rirany tsara iny a andoariana ve ty de ahoana misy anotry ny vovoka kely iny ve sa ahoana azy zany fa fijery zay mivary tam'izany nidra tato ahoana reto misy olona tena mitomany vavaka voakasika tena mitomany de miatso an'Andriamanitra ahoana daholo reto fa tena tsy mahazatra e araiza le diakona manao akanjo fotsy be azy atao tsisy diakona miteny azy mitabataba ahoana fadeha ahozy ny tenin'Andriamanitra ndana mandroy impito halleloia mandroy impito io isa fito io a nanomboka fantatra io isa fito sy fe andro fa fito io tam'izany fa tena hitanao tsy mahazatra anao le izy ary raha olo-kafa am'izany le mpanompon'Andriamanitra zany zany a efa nietreritra zany reo taty mifampitantara de hoe reny zareo reny a tsy ho tamana eo reny satria zany a fahitany anao zany mba ohatry hoe olona mba netinety kely ngamba tsy de ozy izy ny mariny aloha izy raha ho tamana eto sika tsy tamana tokoa fa sotra ny fanamasina resak'izay mivady ohatry ny hafahafaty hoe de ohatry ny hafahafaty koa fa zao e tsy azo lavina fa nisy am-panao a zay ariavana vo nanomboka mba hoe torotoro ny foko andeha hivavaka mbola tsy tekory ny zavatra hoteneko a fa torotoro fotsy ny foko de mba nandohalika ohatry ny olona halleloia de tsy nahavavaka fa nitomany fotsiny aho zavatra tsy mbola niainako hatramin'izay niainako zany hoe tsy misy ninona voavoakanao tenena so inona no teneko za tsy mahay mivavaka e fa tonga eto fotsiny aho de nitevozety Jehova de nitomany aho de teo nanomboka tsapako ohatry ny manadio abokany ty Jordanina kely ohatry misy fotaka kely ty a de niditra de nivavaka de nanomboka nazo em-panahy de nanomboka tamana isaky ny hira natao am'izay reo hira rehetrarehetra natao reo rehefa salomany fanamasin'Andriamanitra mampitomany sy mahakasika ny fona atao misy olona gaga fa inona ve nareo koa ve de mivavaka de mitomany mbola tsy nanandrana ianao de tsy hitany mbola tsy tena nanandrana ianao fa ho hitanao mampitomany tokoa ve ina le mampitomany na fina mihitsy le mampitomany anareo e tsy hainao manazava azy mandroy mipito fotsiny de ho hitanao fa ny fonao mihitsy no torotoro voalohany halleloia ary zany zavatra zany tsy hitany abany zany tsy hitany aparifary raha endrika de hitany fa ny zavatra ty anaty am'izay Isaia 53 tsy misy endrika na fahatsara-tarehy teny aminy fa zao kosa nefa izy no mitondra ny aretitsika Jordanina tsisy endriny fa mitondra ny aretinao Jordanina tsisy endriny fa manadio ny abokanao halleloia ka de za miteny anao androany hoe raha miteny aminao Elisa androany mandehana mandroy mipito Jordanina de ody aminao ndray nofonao ka adio ianao anjaranao sisa inana say andro loka hiditra sa ho any aparifarasy abao zany tsy mety amiko io fotry ny hafafabe le Jordanina tsy mety amiko io tsy maninona fa izy Elisa mety foana anjaranao manino teo sitranao sa tsy teo sitrana ho teny tompany tsika rehetra mino fa voalenao zay afatra zay a dia ampandrosika avatra any ary a ny anabavitsika
aloha azo asiana sary aloha efa ilaira mihitsy ny taony manompon'andriamanitra izara fahatsapana fa mbola nisy toehany kelikely toriteny aleloia raha tsika mpirandrositsika ary ranabavitsika marina tiana inany azonao ambara inany azonao lazaina anao amin'ny fitenenana Io mankasitraka pastera raha be fitenenana dia mankasitraka anareo rahalahy fa mampentiko ty androany ny zavatra nanamarika anahy androany ilay fandraisan'ny isan'ny tsy potiafandramanena potiafaratogatadoa any namana zany hoe ohatry ny olona rehetra ihany ohatry tena nanamarika anahy zany zay raha ohatry zany daholo fandraisana ny olona rehetrarehetra dia mety mahafinaritra ny tena namarika anahy fahandroa manaraka an'izay ilay fampianarana momba ny Jesosy ilay napitra pastera amin'ny Jorodany moa zany izy tsy niendrika ivelan'ny seho ihany no manasitrana ary tsy tokony hijery an'izay endrika ivelan'izay tsika fa izay tondron'Andriamanitra no tokony arahantsika tahaka ny eo Jorodany sy Jesosy zany dia tsy niendrika ivelan'ny manintona no tokony hoe tsara tarehy kely zany ilay fiangonana dia any no mandeha na hoe dia endrika ivelana zany mety mamitaka atsika iny fa tokony izay manasitrana izay hitantsika mpanahy izay hanao famonjena dia naverimberina teo foana matetika hoe inona ny tianao ho sitrana ve sa ny voninahitra sitrana ve sa ny diplomanao mila izay fanetretena izay zany hoe andao sitrana dia miditra amin'ny zavatra tena ao amin'ny Jesosy mijery ny fiainana mandrakizay izy zandry Jonathan teo fa tsy mionona amin'izay ara-materialy ety ambony tany ety ihany dia apetraka daholo ny ampo rehetrarehetra ny diploma ndoiarea voninahitra sy ny sisa fa dia tena hoe mijoro ao amin'ny izay anasitrana antsika izay dia fateny farany hoe saina misy zandry Jonathan teo hoe saina angatahana amin'ny fanahy masina mihitsy zany tsika hoe iny ilay tsy azahoantsika ilay falimbavaka ilay toetra ao amintsika ilay fomba ratsy ataontsika ahafahantsika ahazo ny falimbavaka iny indrindra hiterantsika any an-danitra dia mankasitraka anareo rahalahy Andriamanitra hitahiny tompotrany aleloia mankasitraka indrindranao ranabavy manina tianato anatin'izay vavaka fizarana fahatsapana mampezana entinao zay Andriamanitra manake-pasoavana maliky tianao mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo aleloia nanetika piditra olona hafa manaraka ary misaotranareo amin'ny fizarana fahatsapana fa mampy foana fizarana fahatsapana tsy azo atao ambany zavatra mihitsy fa zavatra ingezako mihitsy ho fizarana fahatsapana ataonareo io re olona aleloia ka raha ohatra ary efa vonona indray ary ny ranabavitsika Ingolina Rodriguez inona indray ary ny azonao ambara androany ianao amin'ny fitenenana Aleluia, mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mirahamenaka koa fa tena mampahery be ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika be anaty ny hoe ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra dia tahaka an'ireny harenana feno iray daholo ary zavatra sarobidy daholo dia faharoa indray ilay teny zandry Jonathan teny hoe ilay namana zany nanana fanaiky tena be mihitsy izy hoe rehefa nasaina nandro ny pito taona ny Jordany izy dia rehefa noresen'ny mpanampin'Andriamanitra lahatra izy zany dia nanaiky any dia nanana fanaiky tena lehibe izy dia avy eo moa zany dia izy ilay radio iny dia ilay hoe rehefa miaraka an' Jesosy koa tsika dia ahitsana daholo aloha ny zavatra ny nofo rehetra ny firehariana ny voninahitra ny laza dia ireny zany ahitsana amin'ny tany daholo aloha dia mifaran'ilay hoe aza sodoky tsika zany ny hoe ny ranao abana sy faripana hoe madio be fa ny eo amin'ny Jordana dia somary mavomavo malotoloto iny le no le hoe fanoharana le hoe indry Jesosy Jesosy dia le hoe tsy misy zavatra maritana hoe tsara mihitsy zany taminy fa ohatra hoe zavatra tsy tsy tiako jerena dia ohatran'izay dia zany zany mampivoan'ny olona ankehitriny sondrina amin'ny zavatra le hoe ary tsara ary ohatr'izao fa
tsara be zany le hoe ny Jordana satria na dia koa raha dia atao Jesosy no natao batisa dia izay tena nakasika be na pastera mankasitraka indrindra tain'i Jesosy daholo. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao a navaviainina Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Aleloia, tsotra indrindra Jesosy amaly fity dia pitra ho lafy manaraka indray atsika. Asolova ohatra misy tsy mety kely asolova misy zatra kely tsy mety kely teo. Izy indray ary zao nefa ao ampime koa ny commentaire andralatody sy mampionona tao ambonivo tao ola tsara veritojo anareo ary zao fitenena ina ny azonao ambany ina ny azonao lazaina. Mbola tapaka ntsika amin'ny commentaire tao natomboka anjiko makirina tena mahafinaritra amin'izao hoe tsy hoe ama sy tanala fiangonan'ny pastera voalohany nandeha tantanina amana dia andro voalohany dia voaroaka izako ampiny le mba manomboka mihitsy kely satria tena sopona dia voaka fiangonana tsy nanalaina marina fa ato amin'ny fiangonana antsika mahafinaritra malalaka ekena hoe nandrinay koa raha tany amin'ny fiangonana hafa tena manaraka tsara abana sy paripara be mihitsy tena tsara tena ijelana izy rehetrarehetra fa hita ihany hoe ato amin'izao Jordana zao somary kelikely ambanimbany metrihetry fa tato nahitanan'i Jesosy. Aleloia, ary tandrino Jesosy mihitsy moa Jordana ohatrany tsy dia tiany olona koa jerena tsy dia tiany olona ivavahana otompona fa nefa ao ny tena misy ny fanasitranana misy ny fivampiainana mihitsy moa zany ny fanasitranana fa tsy voka fa tena ny vampiainana mihitsy. Aleloia, dia tena isaranan'i Jesosy fa nahafinaritra mandinika ny zavatra rehetra natao sy ny fitatana dia tena tsapa hoe saotra Jesosy fa noentinao atao Jordana. Aleloia, fa tsy tany tsy variana tany amin'ny abana sy faripara fa noentiny tao Jordana. Aleloia, me manetry tena koa satria raha zany tsy tonga tao fa isaorana an'i Jesosy ny zavatra dia saotra ny fanahy masina koa nanolo-tsaina hatrany izay no nakasika anaty tain'i Jesosy taholy. Aleloia, mahakasitraka indrindranao raha tojo dia Andriamanitra manaka fahasoavana ane amany fitianao dia mitombozy tsy azy fahasoavana hatrany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia, andao ataontsika ty anankiray ty tiano hira amaranantsika ny fotoana androany dia aorina tiry ty mivavaka savatransika mivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Sotranareo rehetra zay mizara fahatsapana na tsisy afa-tsony ava teo zay ary sotranareo teny menada Andriamanitra malifity menofinaritra daholo. Ramiro fiurana ma natune Oksai tibina Okizai churitau ma natune Ramiro fizarana Ramiro fiurana ma
manavaka tena vona ivavaky anao de manatony anao eo hitana mavesatra mandreraka manasatra anao de manatony anao sasao hitanana milione ateana irão miutana afuizo fariaina Amen. Jesosy malala misaotra anao Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy amin'ny fatateran'ny fotoana teto androany fa tena fahasoavana avy aminao zany. Tena hoe lehibe ny fitiavanao sy ny fitantananao anay dia totoza soamantsara teto Jesosy ny fandarana ary tsy tapaka ny connexion anay ary tsy tapaka ihany koa ny fandarana tsy tapaka koa ny Facebook. Misaotra anao zay Jesosy malala misaotra anao zay ary dia midery anao mankalaza anao ary manome voninahitra anaranao zay fa tena tsara ianao ary tena lehibe ny fitiavanao anay. Misaotra be antsika Jesosy androany dia izy am'teny zany mba tsy ho voatsainiko ny vorona-pihaza fa dia ho voatonina soamantsara azy izy vokany tanteraka amin'ny tsirairay avy amin'ny fiainana tsirairay avy izany teny izany. Misaotra izay Jesosy malala midera sy nihaja misaotra sy ny voninahitra anao rehetra amin'izay ka mandrakizay. Misy ny tsy voalazako ianao malala masoa dia mihoatra lavitra anao zay manetretanay anay Jesosy mba ho ataonao aminay tsirairay avy misy atokantrano misy ambatan'olona misy saotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ampanosika raha Jonathan amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Jonathan anao fitenena. Mankasiraka indrindra pasteur na amin'ny fitenenana dia hiaraka hivavaka ary sika. Jesosy malala sora betsaka Jesosy satria dia totoza soamantsara indray Jesosy ny fotoana androany. Misaotra anao ny amin'ny mpanomponao izay namelapelatra ny ten'Andriamanitra fa dia tena hoe nahazo hery izay ary tena hainao mihitsy Jesosy ny teny androany. Misaotra ny amin'ireny fampianarana, misaotra ny amin'ny connexion Jesosy malala. Dia ankehitriny Jesosy dia mitondra-mbavaka ny firenenay. Izany firenena izany Jesosy malala dia tena hoe maro ny malagasy tena araka ny toriteny zaraina teo mihitsy hoe mbola mitazana ny mety hoe mahizy azy mitazana ny fomba fanaony tsy mifanaraka ny amin'ny sitraponao Jesosy dia betsaka ny fiainan'ireo malagasy tena hoe potika rava tsy tena hoe tsy mety Jesosy fa androany Jesosy ny angatako aminao tena hoe hitodika ireo malagasy tena hoe ho tonga saina tahaka namana dia tena hoe anaiky an'izay ho lazainao Jesosy ary hitodika aminao Jesosy malala
satria ianao ihany Jesosy no vaolana, ianao ihany Jesosy no afaka manampy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, manampy ny amin'ny olana, manafaka ny problème sy ny zavatra rehetrarehetra ianao Jesosy. Izany angatahako Jesosy malala androany hoe tena iverina aminao ny fondro malagasy, anala ny mety hoe friariana, ny fiebebona, ny fanompotsy izay toetra rasy rehetra mety mbola mampanalavitra anao Jesosy, dia androany tena hoe mitondram-bavaka mba iverina aminao ireo malagasy ireo Jesosy malala, dia apetraka aminao zany vavaka zany, ireo mpitondra rehetra ataovy tena hoe matahotra anao Jesosy malala, miainga any amin'ny kely indrindra ny mpitondra fokontany ka hatraka ny mpitondra fanjakana any Jesosy, dia tena hoe atahotra anao Jesosy, dia tena hoe hitodika aminao hitondra ny firenenay ho amin'ny fandrosoana tokoa Jesosy, fa tsy ho fitiavan-tena Jesosy mitondra an'izany firenena zany. Dia amin'ny anaranao tompony anaovana an'izany vavaka zany, voninahitra dia anao irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, ankasitraka andrianao raha Jonathan tamivavaka firenena sy ny toro-teny dia misaotra ihany koa andranavavy Maklina, dia misaotra nareo rehetra ihany koa izay nizara fahatsapana sy nareo izay rehetra nandray anjara na tamin'ny commentaire zany na tamin'ny traduction isaorana anareo Jesosy hamary fity anareo tsirairay avy dia ampitombo ny osiny aminareo isan'andro isan'andro. Jesosy hamary fity raha mbola sika andro lanitra Jesosy ka tahitony firenena soamantsaritsika dia raha pitsilentsika ioneto amin'ny ora tahaka izao. Samy hita intoko daholo akila 2 point raha 2345.com mbola mandeha foana misy totenzaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny 7:70 maraina amin'ny ray amin'ny 7:70 rano. Samy hita intoko daholo mahiresiritsy ray avy. Alleluia, amen. Jesosy tsy manavaka na tena